Ry havana malala rehetra amin'ny tompo aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika mandresy ny fahafatesana ny tompo. Alahady voalohany ry havana ao aorianan'ny Paska ity alahady ity, ary izany no lohahevitra izay mpanjintsika ao aorianan'izao alahady izay ankalazantsika indrindra ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izao. Nanomboka tany amin'ny aladiny sampandry firy havako a, dia mahasaka misy ty filazantsara ny Jaona ity, ary amin'ity an'io ity dia mbola ho ampiriatintsika ndray izy, satria ny filazantsara ny Jaona noraisitsika ka antsika ny afatry ny tompo a amin'ity maraina ity. Jaona toko faharoapolo ny andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharaiky amby telopolo. Zao moa tsika voaniona dia efa marabantsika natratra ny Paska ry havana, ary mino fa pastera koa raha zay tsika vao fampiarahana miaraba pastera andratra an'izany andro lehibe izany a amin'ny fiainan'ny fiangonana. Anisan'ny zava-dehibe iainan'ny fiangonana tokoa ry havana ny amin'ny hoe Paska, kanefa ao aorianan'ny Paska inona ny zavatra misy dia mety hisy teny hoe lundi de Pâques, eny lundi de Pâques ny ao aorianan'ny Paska, fa hoe inona ny akon'izany fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty izany a raha amin'ny fiainanao kristianina. Ary ny fanontaniana mipetraka mandrakariva dia hoe raha manao tombana kely ny fiainantsika hatramin'izay tsika ny fiainam-panompoana dia hoe impirina ankalaza ny Paska ianao zay. Mba samy eo mba manontany tena impirina ankalaza ny Paska tokoa moa zay a, dia inona zavatra tena tsaroko fa tena niova teo amin'ny fiainao ka nitarika zava-baovao tamin'izany fankalazana ny Paska izany. Ry havana malala, ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty amintsika kristianina dia zao: tokony hiteraka zavatra vaovao amin'ny fiainantsika isan'andro izany, ary tokony hampitombo antsika ihany koa amin'ny fiainam-panahy hifanantonantsika amin'Andriamanitra. Ka ireto misy toe-javatra telo ry havana izay manery antsika ahitana taratra fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa ny tompo, ary hita amin'ny fiainantsika kristianina izany. Ny zavatra voalohany ry havana dia zao: ny fitsanganan' Jesosy voalohany manery anao izara fiadanana. Izany ny fampianaran'ny tompo voalohany eto, manery anao izara fiadanana izany fitsanganan'ny tompo izany. Satria nahoana? Jerentsika ilay andininy fahaenina amby roapolo dia hoy izy: ary noho ny afaka havalona dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary ny andininy faharaiky amby roapolo ihany koa rehefa niseho tamin'ny mpianatra Jesosy dia mbola nilaza iteny ihany fa nampiavaka azy fotsiny eto dia Tomasy tamin'izay fotoan'izay vao tonga teo. Ry havana malala ao amin'ny tompo, le hoe fiadanana ao anao, rehefa mijery ny hevitentsika dia hoy izy fiadanana ao aminao, fiadanana eto aminao rehefa miresaka mpianatra. Izany hoe rehefa voarindrina ny varavarana dia tonga tao amin'ny mpianatra voalohany indrindra ilay fiadanana aloha izay Jesosy Kristy milaza ny tena no fiadanana. Fa miainga avy eo amin'ny filazan'i Jesosy Kristy ny tena no fiadanana io ihany koa dia maniraka ireto mpianatra ireto izy mba hizara izany fiadanana izany. Noho izany ry havana malala, raha raisitsika zany ny fampiarana an'izany dia hoe ny olona mihaona amin'i Jesosy zany dia olona tokony hizara fiadanana eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny ankohonana, ao amin'ny tokantrano izay misy azy. Ny olona tafahoana amin'i Jesosy zany dia tokony hizara zany fiadanana zany amin'ny fihetsika, amin'ny fiteny, amin'ny fomba fijery, amin'ny fomba fiaina. Fa indraindray tokoa ry havana, mety tsy mahita fiadanana ny olona rehefa mahita anao, mety tsy mahita fiadanana ny olona rehefa mitsangana ny kristianina anankiray. Sanatriany zany ry havana. Ary nandray rehefa hitantsika any amin'ny tambajotra serasera eny dia vao misy sarin'olona miseho fotsiny dia tezitra ny sasany, satria nahoana? Tsy mitondra fiadanana ho azy. Fa isika ry havana malala amin'ny maha-kristianina antsika izay efa nihaona tamin'i Jesosy Kristy dia zao hitondra fiadanana ho an'ny fiarahamonina izay misy atsika isika, hitondra fiadanana ho an'izao fiangonana misy atsika izao isika. Dia mba anontanio kely ny eo akaikinao eo, tena zany tokoa ve ianao?
dia mba masay hoe mamaly azy hoe tena zany a. Mba hanontany tsara le aoka hoe tena zany tokoa ve ianao mitondra fiadanana amin'ny fiarahamonina ve ianao? Mitondra fiadanana ao amin'izay toerana hiametrahan'ny tompo anao ve ianao? Ry havana malala ao amin'ny tompo, Jesosy Kristy nitondra fiadanana ho an'ny mpianatra, ary tsy nijanona teo izany fiadanana izany fa mitohy mandrakizay, ary ny fiadanana izay nomeny tompo dia tsy mba fiadanana fanomeny izao tontolo izao fa fiadanana maharitra mandrakizay. Izany ry havana malala ny fiadanana izay nomen'Andriamanitra anao, ary izany fiadanana izany dia tsy iza fa i Jesosy Kristy izay nitondra ny rofontsika, ny aretintsika, nitondra ny fahafatesana izay tompony teny farany amin'ny fahotana, amin'ny fahoriana, nandresy ny fahafatesana ny tompo ry havana. Ary isika ihany koa dia miara-mandresy an'izany fahafatesana izany ao amin'i Jesosy Kristy. Andeha hizara fiadanana antsika ry havako, atao vitan'ny fiarahamonina aminao fa ny maha-kristiana anao dia ahitana taratra fa olona manam-piadanana ianao, na dia miakatra aza ny vidim-piainana. Olona mianam-piadanana ianao na dia mikorotana azy izao tontolo izao, olona manam-piadanana ianao, na dia feno fahoriana aza ity izao tontolo izao ity. Hoy ny mpandinika iray ry havana, misy ny olona ozy sitrana fa tsy salama. Hafa kely zany a, sitrana izy fa tsy salama. Dia marina tokoa satria nahoana? Mety ho sitrana ara-batana ianao fa tsy salama ara-panahy. Mety ho sitrana ny manofo anao, mety manam-piadanana ianao amin'ny lafiny ara-nofo rehetra, milamina, fa ny ara-panahynao tsy manana fahasalamana. Ry havana malala ao amin'ny tompo, olona tsy miadana izany, fa ny olona miadana ao amin'i Jesosy Kristy dia izao, na dia mijaly ara-nofo azy izy fa salama ara-panahy. Izany ny olona manam-piadanana ry havana ao amin'i Jesosy Kristy. Ary izany no mahatonga ny tompo miteny isan'andro isan'andro, ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, kanefa matoki fa izao efa naresy izao tontolo izao. Miara-mandresy miaraka amin'ny tompo ianao ry havako, andeha hizara fiadanana antsika ho an'ny fiarahamonina izay misy antsika. Izany ny porofo anankiray ry havako fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, ary misy akony eo amin'ny fiainanao izany. Fa ny faharoa ry havana malala, izay ampianaran'ny tompo dia izao: ny fitsanganan' Jesosy Kristy no manery anao anantona azy. Ny fitsanganan' Jesosy Kristy no manery antsika anantona azy isan'andro isan'andro. Raha mijery ilay 7:20 sy 7:20 sika, ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy: atehefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atehefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voko, ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe: Tompoko sy Andriamanitro. Midika ny anarana hoe Tomasy no ry havana dia izao a, dobla anankiroa. Izany hoe manana firehakevitra anankiroa foana zany ty Tomasy ty. Raha tany am-pianarana izy zany a, dia mety le karazan'le olona midobla matetika, le Tomasy zany a. Ary eo amin'ny fomba fijery ihany koa Tomasy dia manana izay fomba fijery anankiroa izay mandrakariva. Jereo tsara na dia mitena Jesosy izy hoe mino a, dia aseho foana hoe Tompoko sy Andriamanitro. Ary jereo tsara rehefa manao an'ilay fanoharana izy eo amin'ilay hoe lany voko sy ny tanako, zavatra anankiroa a. Ny ratsan-tanana no dia avy eo dia ny felan-tanana, zavatra anankiroa foana zany. Fa ny Tomasy ny tena olana amin'ny Tomasy dia izao, eo amin'ilay finoana sy tsy finoana. Zany no maha-Tomasy an'i Tomasy, olona mpisalasala lava. Ary zany ny atao hoe Tomasy a, aza mba atao an'izany anaran-janaka. So dia hoe rehefa nidobla lava izy tany am-pianarana dia tahak'izay tsy natao Tomasy ny anarana. Mety efa nataonao tsy manino zany fa tamin'ny andro tsy fahalalana, fa ho an'izay be voka manomboka eto zany aza atao Tomasy tsony ny anarana. Mana zany firehakevitra misalasala zany Tomasy, ary zay nahatonga an'i Jesosy Kristy rehefa tonga voalohany dia nahatsiaro Jesosy Kristy hoe tsy tady Tomasy, fa niverina indray Jesosy Kristy rehefa herinandro raha ohatra ka resana zany dia hoe tamin'ny androany mihitsy le fotoana zany a, izay niona ny Tomasy tamin'i Jesosy. Dia hoy izy hoe aza ho isan'izay tsy mino fa mino satria nahoana? Dia nahita amin'izay Tomasy zay vao hoe nino. Zay maha Tomasy an'i Tomasy misalasala lava, misalasala lava. Ka eto ry havana malala dia izao, i Tomasy izay ny salasala dia inona nataony? Nanantona ny Tompo izy. Ilay Tompo nitsangana tamin'ny maty no natonony. Ary zany ry havana malala no hanerena antsika fiangonana ihany koa, ndao anantona ny Tompo e. Fa ao amin'ny Tompo ihany no misy ny fiainana maritra mandrakizay.
ary tsy vitany hoe ianao manatona ny tompo fa atao amin'ny hafa mba hanatona ny tompo a fa tsy hoe mahita anao ny hafa dia miala ianina ve za tsy miresaka ary zany ravana ny sary tokony ho hitany fiarahamonina eo amintsika kristianina mahatonga ny fiarahamonina hanatona ny tompo ve ianao ohatra ny tehiteny indray mba hateneny kely leo akaikinao raha ianao io ve dia aresy lahatra ny fiarahamonina fa hanatona ny tompo izy sady mampandiny tena antsika fiangonana indraindray manko ao anatin'ny karemy foana mandiny tena fa aoriana zao fitsanganan Jesosy Kristy zao koa tokony mandiny tena le tsika kristianina hoe rehefa nitsangana ary Jesosy io ny fiarahamonina eo anatrehanao mahatonga ny fiarahamonina hanatona ny Jesosy ve ianao sa mahatonga ny fiarahamonina hisitaka amin'ny Jesosy mba kristianina ihany izy fa ka eto ravana malala dia mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra mitao amin'ny tompo hanatona azy Tomasy ianao koa tao amin'ny tompo hanatona azy satria nitsangana tamin'ny maty izy fa ny fiarahamonina izay ivelan'ny valan'i Kristy ireo olona voailika eo amin'ny fiarahamonina miandry atsika ry hafa ary tsy fiarahamonina ihany fa ny firenena ihany koa ry havana malala dia tena eo an-tanantsika mihitsy miandrandra atsika kristianina ny firenena ry hafako indroa no nitoriteny teto fa voaresaka foana izay firenena izay aloha dikan'izay dia izao manana andraikitra ho anao Jesosy Kristy manoloana ny firenena manana andraikitra ho antsika kristiana Jesosy Kristy manoloana ny firenena ny fahantrana tsy lazaina tsony fa ianao ry havako izay nandray an'i Jesosy Kristy ary mino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia izao raiso andraikitra ny fanatonana anazy ary indrindra tao amin'ny hafa mba hanatona an'i Jesosy ihany koa ny fahatelo sady farany ry havako tsy lava be fa fohy kely dia izao ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia mitarika anao anaiky ny Mahandriamanitra azy ary tsy vitany hoe mitarika fotsiny fa tena manery anao mihitsy anaiky ny Mahandriamanitra azy satria nahoana ilay Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty indraindray be dia be ny adihevitra rehefa eo amin'ireny sehatry ny tsy finoany sasany ireny dia hoe Jesosy Kristy ary ve natsangana sa nitsangana indraindray tokoa mety hisy fanontaniana mipetraka ao amintsika natsangana izy nitsangana izy natsangana izy dia hoy aminao hoe samy marina izany satria raha olombelona izy amin'ny maha olombelona ny Jesosy Kristy dia naninona natsangana Andriamanitra izy fa amin'ny Mahandriamanitra ny Jesosy Kristy kosa dia naninona nitsangana mihitsy izy tena mihitsy tsy tahaka ny Lazarosy izay perikopa tamin'ny herinandro tsy tahaka an'izao Lazarosy nitsangana tao ianao Lazarosy ne nitsangana tao mbola mifatotra ny tanany fa tsy ahoana zany fomba voa Lazarosy tao am-pasana tanany mifatotra ny tongony mifatotra ny lohany mbola nisy alebanty dia izay no nanomezan'i Jesosy Kristy baiko hoe dana vao ny fatorany fa Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty nivalona tsara mosara lamba paty tery fa izy taiza nitsangana tamin'ny maty tsisy hoe andana vao itao Jesosy Kristy izay le Mahandriamanitra ka eto ry havana malala tena aseho mihitsy hoe tena Andriamanitra eto Jesosy Kristy raha mijery ny andininy fa eo amin'ny andininy fa 7:20 tsika dia hoy Jesosy taminy satria nahita ay ianao dia nino fa sambatra kosa izay tsy nahita nefany mino Andriamanitra ihany afaka miteny an'izany ry havana eo amin'ny andininy fa 2:30 fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra raha vao miresaka tsika hoe zanak'Andriamanitra izy tsisy fanontaniana mihitsy izy any reniny fa fomba fanehoan-kevitra ilazana fa tena Andriamanitra Jesosy Kristy ary na Tomasy aza izay tsy nino tery ambony tery eto Tomasy any voaresaka eto fa reto mpiandry reto tsisy nino fa na dia Tomasy aza dia nanaiky hoe tompoko sy Andriamanitra nefa Jesosy Kristy ny ao anatrehany ary zany rehefa namalala no manery atsika hoe ay isika tiany ka nomena Andriamanitra ao anatintsika ao ndraindray manko tsika matsery hoe ay Jesosy Kristy atao poko fa tena rehefa tena hitarina le zany rehefa Andriamanitra neny ao anatinao zany hoe manana Andriamanitra ianao zany miaraka aminao miaro anao momba anao isan'andro tsy tokony atahotra intsony sika ry havana na inona zavatra miseho amin'izao fiainana izao aza matahotra fa manana n'Andriamanitra ianao miaraka aminao ary ekeo zany Mahandriamanitra ny Jesosy Kristy izany fa izany ny zava-dehibe indrindra na izy ny soratra masina tsy manaiky fa Andriamanitra Jesosy Kristy dia ahoana tsy azo famelan-keloka amin'izao fotoana izao sy aoriana ny fahafatesana mafy izany teny izany kanefa ny soratra masina ry havana dia mampianatra antsika isan'andro
fa la Jesosy Kristy izay vavahantsika dia tena Andriamanitra. Koa minory havako aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Noho izany toejavatra telo, fiainana telo no asehon'ny tompontsika an'io dia izao: ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty voalohany manery anao hizara fiadanana. Mila an'izany ny fiarahamonina misy anao ry havako, mila an'izany ny ankonana misy anao, mila an'izany ny fiangonana. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy dia manery anao anantona azy isan'andro isan'andro. Be dia be mety misintona anao amin'izao fiainana izao hoe andao aty aminay, fa ao amin'i Jesosy Kristy ihany no misy ny fiainana. Fahatelo sady farany, ekeo ny maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy, fa izy ny tompo ny fiainana manome anao ny fiadanana. Ho azy ny voninahitra ry havana, fa ny teny kosa dia tena mba ho fiainana ho antsika, ananantsika fiadanam-po. Amen.